Tontolon'ny fahasalamana lanteonivon'ny antenimierampirenena sy ny antenimierandoholona, ny lalàna mifehy ny fandridram-piainam-pianakaviana, ny fahasalamana ara-pananahana ihany koa. Maro ny tombotsoa azon'ny rehetra ao anatin'izy ity raha ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra raha pahasalamana. Tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy amin'izao intsony ny lalàna mifehy ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fandrindrana fiainam-pianakaviana raha ho an'i Madagasikara manokana. Efa tamin'ny andro ny fanjanahantany no nipetrahan'ny lalàna ity farany izay mifanaraka amin'ny tanjona kendren'ny mpanjanaka dia ny ahamaro ny malagasy izay ao ampiasaina. Betsaka ny tombony ho azo amin'ity lalàna vaovao ity. Lalàna mipetraka teto Madagasikara hatramin'izay dia lalàna tamin'ny 1929 izay fiderahana tamin'izany fotoana izany zany ny mpanjanahantany dia nataony mihitsy ny lalàna mba hiterahany gasy maro be mba ahafahany mahazo main d'œuvre rehefa vao zany hoe tanana asa. Amin'izao fotoana izao efa hitantsika fa tsy mifandraiky amin'ny vanim-potoana intsony zany zavatra izany ka dia mena fahalalahana procédé hisitraka izany karazana tolotra na fandram-pafiterahana zany ireo izay tsy dia hisitraka ihany koa dia mila arahana sy omena anazy izay so mahakasika anazy izay mifametrahana amin'ireo tolotra rehetra koa voafaritra ao anatin'ny lalàna. Ny andraikitra no fanjakana indrindrandrindra ny andraikitra eo amin'ny famatsiana ara-bola ny asa mahakasika ny fananana ara-pahasalamana. Eo ihany koa ny tolotra rehetra izay tsy maintsy omen'ny tombo-pahasalamana voafaritra tsara ao anatin'ny lalàna. Arak'izany dia manana ny safidy ny rehetra na hisitraka na tsy hisitraka izany. Ireo rehetra ao anatin'ny fotoana mamokatra na ny hoe âge de procréer dia afaka misitraka avokoa ary anjara ny fanjakana no mamady volan'ny hetsika rehetra mifanaraka amin'izany sy manome tolotra ireo rehetra eny amin'ny tombo-pahasalamana rehetra.